Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, voninahitra ho an'ny tompo a. Et bonjour à tous et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Dia miaraba antsika rehetra ary miaraba ihany koa andro izay manaraka mivantana. Comme nous avons chanté tout à l'heure, Dia araka ny hirantsika teo a, le Seigneur est celui qui pourvoit à tous nos besoins. dia ny tompo a no mamatsy an'izay ilayntsika rehetra. Nos besoins, quels qu'en soient, Na inona ilayntsika, que ce soit des besoins matériels ou financiers, na zavatra ilaina ara-bola na ara-materialy a, tout ce dont notre corps a besoin, notre santé. na izay ilayntsika ho amin'ny vatantsika ny amin'ny fahasalamantsika. Si nous sommes en bonne santé aujourd'hui, c'est parce qu'il a pourvu. Ary raha ohatra ka salama tsara isika ankehitriny a, dia izy no manome an'izany. Mais il veut aussi pourvoir aux besoins de notre âme et de notre esprit. Fa tiany ihany koa raha matsy ho amin'ny fanahintsika izy. C'est pour cela qu'il nous donne sa parole. Dia izay mahatonga azy mameno teniny. Et nous avons donc toutes les bonnes raisons de le louer et de l'adorer. Dia manana ny antony tsara rehetra isika hiterana sy hankofana eo aminy. D'être reconnaissant envers lui, Ary ankasitraka azy, parce qu'il est celui qui prend soin de nous. satria izy no mikarakara antsika. Il ne nous oublie pas. Tsy manodidino antsika izy a. Chaque jour, à chaque heure, Ary isan'andro a, isan'ora à chaque instant, amin'ny fotoana rehetra il pense à nous. dia mieritreritra momba antsika izy. Son regard est toujours fixé sur nous. Ary masony a dia mijery antsika. Son cœur est attaché à nous Dia ny fony a mifamatotra amintsika, parce que nous sommes précieux à ses yeux. satria sarobidy a eo imasony isika. Nous sommes ses enfants, Zanany isika. les enfants qu'il a rachetés Zanany a izay novidiny, en payant le prix le plus fort. ary nandoavany a ny vidiny lafo indrindra. C'est pour cela que nous avons toutes les raisons de lui manifester notre reconnaissance. Dia izany hoe manana ny antony rehetra isika anehoantsika ny fankasitrantsika azy, Parce qu'il est bon. satria tsara izy. Nous sommes au début de l'année. Vao manomboka ny taona isika izao a, C'est le moment où beaucoup de personnes prennent de nouvelles dispositions. dia be ny olona mandray fanapa-kevitra vaovao. Ils prennent des engagements ou ils font des projets, Dia mandray fanapa-kevitra izy a, na manao fikasana. des projets de changement. Fikasana mba hiova. Le début de l'année, généralement, Ary ny rehefa fiatombohan'ny taona matetika pour beaucoup d'enfants de Dieu, ho anna zanak'Andriamanitra be dia be, c'est le moment pour eux de prendre de nouvelles dispositions, de s'attacher de plus en plus au Seigneur. dia fotoana andraisan'izy ireo fanapa-kevitra vaovao a, hoe hifamatotra bebe kokoa amin'Andriamanitra, Et de faire un nouveau départ. dia mandray a lalana vaovao. Il n'y a pas de mal à ça. Dia tsy misy maharatsy an'izany a, C'est une disposition humaine. fa fanapa-kevitra olombelona izay. Mais ce qui est très intéressant, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Fa ny tena mahaliana antsika hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika, Dieu nous donne, il nous accorde toujours la grâce dia Andriamanitra dia manome antsika foana fahasoavana de pouvoir chaque jour faire un nouveau départ. mba ahafahantsika isan'andro a mandray lalana vaovao foana. D'abandonner notre vie ancienne Hialantsika amin'ny fiainantsika lasa et de commencer, si je peux dire, une année nouvelle avec Dieu. dia manomboka indray a raha azoko lazaina hoe taona vaovao miaraka amin'ny tompo. Il est celui qui renouvelle toutes choses. Dia izy a no manavao any zavatra rehetra. Il nous accorde la grâce de faire toujours un nouveau départ. Dia izy dia manome antsika fahasoavana foana fa antsika manao fanombohana vaovao. On n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier, Tsy voatery miandro ny voalohany volana janoary isika, mais à tout moment. fa amin'ny fotoana rehetra. Et à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu Ary isaka mihaino ten'Andriamanitra isika, et que le Seigneur nous visite, dia mamangy antsika ny tompo, le Seigneur nous montre ce que nous sommes, mampiseho antsika ny tompo ny momba antsika, il nous donne donc
l'occasion de faire un nouveau départ dia mba mome atsika indray izy a fahafahana hanao fanombohana vaovao par rapport à un aspect de notre vie, manoloana na par rapport à un domaine de notre vie lafiny anankiray a amin'ny fiainantsika qu'il nous aurait touché. izay a nikasihany atsika C'est vraiment une grâce. ary tena fahasoavana Et zany c'est ainsi que nous sommes renouvelés de jour en jour dia tahaka an'izay a mahatonga antsika hoe avaozina isan'andro par la grâce du Seigneur. amin'ny fahasoavan'ny tompo. Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, dia andray tsika baibolitsika filazantsara amin'ny Matthieu a Matthieu chapitre 13. Matthieu a toko fahatelo ambin'ny folo. Et nous allons lire à partir du verset 24. Dia hovakitsika manomboka amin'ny andiny faefatra amby roapolo. Matthieu chapitre 13, on va lire à partir du verset 24. Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra amby roapolo a. Il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Jusqu'au verset 27. Ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafo tsara tany an-tanimbariny, fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafo ny tsiparifary teny amin'ny vary dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niposaka koa ny tsiparifary, dia avy ny mpanompon'indray lehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voatsara vano na fafinao tany an-tanimbarinao, koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Verset 28, il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dia hoy izy taminy: fahavalo nanao izany, ary ny mpanompony nanao taminy hoe: Koa tianao va ny andehananay hanongotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: Tsia, fandrao, raha manongotra ny tsiparifary ianareo, dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano, ary amin'ny fararano dia ho lazaiko amin'ny mpitsinja hoe: Angony aloha ny tsiparifary, ka ataovy amboariny mba ho dorana, fa ny vary dia taomy ho any an-tsopitra. Ceci est une parabole. Ity dia fanoharana. Une parabole, c'est une sorte d'histoire, Ny atao hoe fanoharana dia karazana tantara, une illustration que le Seigneur donne kisarisary izay omeny tompo pour donner une leçon, un enseignement. mba hanomezany lesona na fampianarana. Un peu plus haut, on a encore une autre parabole. Ary eo ambombony eo dia mbola misy fanoharana hafa ihany koa. Et on parle toujours de semence. Dia mbola miresaka famafazana foana. Un semeur qui était parti pour semer, Mpamafy izay nandeha namafy, et la semence a été semée dans plusieurs terrains. dia ilay vozy nafafy dia nafafy tamin'ny tany marobe. Et nous voyons que cette semence, c'est la parole de Dieu. Dia hitantsika fa io famafazana io na io vonafafy io dia tenin'Andriamanitra. Mais dans cette parabole que nous venons de lire, Fa eto amin'ity fanoharana izay vakitsika teo nous ty avons plus de précision. dia misy fanamafisana bebe kokoa Ce ilay n'est izy. pas que seulement la parole de Dieu, Tsy hoe ny tenin'Andriamanitra ihany mais on parle d'une bonne semence.
fa miresaka izy any hoe votsara. Cette bonne semence, c'est la saine doctrine. Ary io votsara io a dia ny fampianarana tsy misy kilema. Le semeur est venu semer la bonne semence. Ary ny mpamafy a dia tonga namafy a ny votsara. Il est venu semer, enseigner la saine doctrine. Tonga izy namafy a nampianatra ny fampianarana tsy misy kilema. Dia gaga izy ireo ary nanontany hoe fa maninona misy tsy parifary eo amin'ilay tany. Alors qu'on a semé une bonne semence. Nefa votsara no nafafy teo. Alors du coup, le premier réflexe des serviteurs était d'arracher l'ivraie. Dia ny zavatra voalohany tonga tao an-tsain'ilay mpanompo a dia hoe hanongotra an'ilay tsy parifary. Mais le maître a dit, non, n'arrachez pas, laissez-la croître avec la bonne semence. Fa ilay tompony a niteny tamin'izy ireo hoe azahombotana aloha fa velao a hiara-niry Mais am'ilay viendra votsara. le moment où on va arracher cela, Fa ho avy ny fotoana izay hanongotana an'izany a on va la jeter au feu. dia ho atsipy a any anaty afo izy. Je disais donc que cette bonne semence, c'est la saine doctrine. Araka ny lazaiko teo any hoe votsara izay nafafy a dia ny fampianarana tsy misy kilema. La saine doctrine de Jésus-Christ, Fampianarana tsy misy kilema an Jesosy Kristy qui a été prêchée aussi par les apôtres, izay notorindreo apôstôly, qui ont persévéré dans cet enseignement, izay naharitra tao anatin'izany fampianarana izany. comme nous dit Actes chapitre 2, Araka ny lazainy asan'ny apôstôly antoko faharoa. Actes chapitre 2 et le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Asan'ny apôstôly antoko faharoa andiny faharoa amby efapolo. Ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana ny mofo ary ny fivavahana. Donc, les chrétiens de la première église, ils ont persévéré. Izany hoe ny kristiana tao amin'ny fiangonana voalohany a dia naharitra izy ireo. Ce n'est pas qu'ils écoutaient seulement, Tsy hoe nihainy fotsiny izy a mais il y avait un prix à payer, fa nisy vidiny a izay tokony nalohany. le prix de la persévérance. Ny vidiny a ny faharetany. Pourquoi est-ce qu'il fallait persévérer? Fa nanina ny tokony hoe naharitra izy ireo. Parce que là où il y a la bonne semence, Satria eo amin'izay misy votsara il y a toujours le malin qui arrive après dia misy an'ilay ratsy izay tonga ao aorian'izay a pour semer de l'ivraie. izay mamafy a tsy parifary. On va revenir dans Matthieu chapitre 13. Iverinao amin'ilay Matthieu toko fahatelo ambin'ny folo isika. Et voyez ce qui s'est passé. Bon, au verset 24 et 25, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais quand les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Andiny faefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo a ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy tsara tany an-tanimbariny fa raha natory ny olona dia avy ny fahavaliny ka namafy tsy parifary teny amin'ny vary. Quand est-ce que l'ennemi a intervenu? Tamin'ny fotoana nanahoana no nahatongavan'ny fahavalo. C'était le moment où les gens dormaient. Tamin'ny fotoana izay natorian'ny olona. Un moment de négligence. Fotoana izay nisy fileferana. Un moment de sommeil. Fotoana fahatoriana. Un moment où on se dit on a la sainte doctrine. Tamin'ny fotoana izay nieritreretan'izy ireo hoe manana ny filazantsara Je suis dans la bonne église. ao anatin'ny fiangonana tsara. J'entends les messages qu'il faut entendre. Mihaino miafatra izay tokony henona. Je suis content, je suis fier de ça. Faly ary mirehariany amin'izany. Je suis tranquille, je me sens bien. Efa milamina efa ao tsara. On ne se soucie de rien, Ary tsy mieritreritra ninina ntsony a. on ne fait rien, Tsy manao ninina on ntsony. croise les bras, Fa dia manakombona on est tanana. content de ce que l'on a. Dia mionona amin'izay ananana fotsiny. Et l'ennemi arrive discrètement, sournoisement, Dia tonga ny fahavalo a miditra tsy moramora et il sème de l'ivraie. dia mamafy izy tsy parifary. Ce qui est très étonnant dans ce passage, Ary ny tena mahagaga amin'ity andalana ity a c'est que l'ivraie a été semée un peu plus tard.
dia ny tsy parifary taty aoriana izay vao nafafy La bonne semence a été semée. nafafy ilay voatsara aloha L'ennemi a regardé, il a vu que la bonne semence est semée. dia tonga ny fahavalo dia nahita hoe efa nafafy ilay voatsara Il n'est pas venu semer en même temps, dia tsy hoe niaraka nafafiny tamin'ny fotoana ray mais ilay il vient izy plus tard fa tao arindrina izy vao tonga et il vient namafy. semer. Tonga izy Mais namafy chose étonnante, ny zavatra c'est mahagaga que lorsque le blé montait, rehefa naniry ilay vary les livraires aussi montaient en même temps. dia niara naniry taminy ilay tsy Ça parifary pousse vite, vite livré. ary ilay tsy parifary dia maniry angaikaingana be Au point que les serviteurs avaient du mal à reconnaître le blé de livret. ka tonga hatraminy hoe nanansarotra ny mpianatra nafantatra hoe iza ny vary ary iza ny tsy parifary Non seulement livret pousse vite, ary tsy hoe maniry aingana fotsiny ny tsy parifary mais livret ressemble vraiment au blé. fa ilay tsy parifary dia tena mitovy amin'ilay vary Au point qu'il est difficile de discerner le blé de livret. ka tonga taminy hoe tena misy fahasarotana manavaka an'ilay vary sy ilay tsy parifary Donc, nous pouvons comprendre ici qu'il est très important que nous veillons. ary tena takatritsika eto hoe tena zava-dehibe no iambenantsika Nous veillons sur la sainte doctrine que nous avons reçue. ny ambenantsika ny filazantsara tsy misy kilema izay voaraintsika Parce que l'ennemi, satria ny fahavalo il observe, dia mijery il izy regarde, mijery izy il cherche le moment où il peut semer livret. ary izy dia mitady fotoana ahafahany mamafy an'ilay tsy parifary Et livret, ça pousse vite. ary ilay tsy parifary dia maniry aingana Livret gagne du terrain. ary ny tsy parifary dia mahazo toerany Mais le blé, la bonne semence, fa ny voatsara ça prend du temps. dia maka fotoana Et ça a maharitra, besoin d'être entretenu. dia mila karakaraina C'est pour cela que les chrétiens de la première église, izay no natonga ny kristiana tany amin'ny fiangonana voalohany ils avaient besoin de persévérer sur la sainte doctrine. dia tena hoe nila naharitra teo fampianarana tsy misy kilema izy ireo Paul a parlé à Timothée paoly dia niresaka tamin'ny timoty et il lui a dit de s'attacher dia niteny tamin'ny timoty hoe mifamatora à la foi qu'il avait reçue de sa mère et de sa grand-mère, amin'ny finoana izay niraisiny tamin'ny reniny sy et que Paul priait sans cesse pour lui, ary paoly dia mivavaka tsy nitsahatra ho azy pour qu'il reste attaché à cela. mba ahafahany mijanona mifamatotra amin'izany À Timothée, ary à timoty Tite plutôt, antitosy Paul a dit la même chose. dia niteneniny paoly an'izay ihany koa izy On va lire dans Tite 1. taovaka itsika ao amin'ny titosy toko voalohany Tite 1 et le verset 9. andiny fasivy Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. mitana mafy ny teny marina ary araka ny efa nampianarana mba ahaizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andresy lahatra ny mpanohitra Donc, Paul a encouragé Tite ici i paoly eto dia napirisika ny titosy à rester attaché mba hitana à la mafy vraie parole. amin'ilay teny marina S'il parle de la vraie parole, ary amin'ny alalan'ilay teny c'est marina parce qu'il y a une fausse parole. raha misy ny teny marina dia misy teny diso zany Et d'exhorter selon la saine doctrine. ary ampianatra araky ny fampianarana tsy misy Et kilema de réfuter les contradicteurs. ary andresy lahatra ny mpanohitra Parce que si nous avons la sainte doctrine, satria raha manana ny fampianarana tsy misy kilema isika s'il y a la sainte doctrine raha misy fampianarana tsy misy kilema et qu'on insiste la saine doctrine, dia on raha insiste. amafisina le hoe tsy misy kilema Si on insiste sur le saine, raha ohatra ka amafisitsika eo amin'le hoe tsy misy c'est kilema parce qu'il y a une fausse. dia zany hoe misy tsy izy zany S'il y a la saine doctrine, il y a aussi la fausse doctrine. ary raha misy ny fampianarana tsy misy kilema dia misy zany ny Et fampianarana que diso la Bible nous encourage
Ary ny baiboly dia à mampirisika rester antsika attaché à la saine doctrine, mba hifamatotra amin'ilay fampianarana tsy misy kilema, à défendre la saine doctrine. hiaro ilay fampianarana tsy misy kilema. Parce que si s'il y a de la négligence en nous, Satria raha misy fileferana na tsy firarahiana ao anatsika, il y a les contradicteurs, dia misy il y mpanohitra, a l'ennemi misy ny fahavalo qui vient avec l'ivraie tonga miaraka amin'ny tsiparifary pour pourrir le champ. mba andoto an'ilay saha. C'est pour cela que nous avons besoin de rester attachés à la sainte doctrine. Izay mahatonga antsika hoe tokony mifamatotra amin'ny fampianarana Nous tsy avons misy besoin de kilema. persévérer dans la sainte doctrine. Mila maharitra amin'ny fampianarana tsy misy kilema Il y izy. a un prix à payer, Misy vidiny alohantsika, comme il y a aussi une négligence d'autre part. tahaka ny hoe misy fileferana amin'ny lafiny anankiray izy. Un moment de faiblesse, Misy fotoana amin'ny fahalemena, un moment de négligence, fotoana amin'ny fileferana, et nous donnons accès au diable dia manome lalana ho an'ny devoly isika pour venir semer l'ivraie. ho tonga hamafy ny On tsiparifary. continue dans Tite chapitre 2 Itoy eo amin'ny Titosy antsika, Titosy toko et le faharoa, verset 1. dia ny andiny voalohany. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Fa ianao kosa dia milaza izay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Donc Paul a encouragé Tite Paoly dia nampahery an'i Titosy non seulement à s'attacher et à défendre la sainte doctrine, tsy hoe hifamatotra sy haro fampianarana tsy misy kilema fotsiny, mais aussi à la prêcher, à enseigner. fa ihany koa ny ilaza na hitory an'izany. Cet appel s'adresse à toi et à moi aussi. Ary io antso io dia natao asy ho anao ihany koa, De nous attacher à la sainte doctrine, mba hifamatorantsika amin'ny fampianarana tsy misy kilema, à persévérer dans la sainte doctrine aharitra ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema, et à prêcher la sainte doctrine. ary hitory fampianarana tsy misy kilema. Mais si nous n'écoutons pas la sainte doctrine, Fa raha ohatra tsika ka tsy mianao fampianarana comment tsy est-ce misy que nous kilema, pouvons nous attacher à cette sainte doctrine? ahoana no Sainte famatorantsika amin'izany fampianarana tsy misy kilema izany? Nous invitons toujours l'Église Tsika dia manasa ny fiangonana foana à venir écouter les séances, à suivre les séances de la sainte doctrine. hoe tonga hanaraka ny fampianarana tsy misy kilema, Nous avons presque fini toutes les séries. ary efa ho vita le andia maromaro. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces enseignements, Ary ireo izay tsy nanana fotoana nanarahana an'ireny fampianarana ireny, et vous aussi qui nous suivez en ligne, ary ianareo ihany koa izay manaraka any amin'ny vantany, vous pouvez venir avec une clé USB dia afaka tonga nareo miaraka amin'ny clé USB pour récupérer ces enseignements. mba afanareo maka an'ireny fampianarana ireny. Si vous n'avez pas l'occasion et la possibilité de venir ici à l'église, Ary raha ohatra nareo ka tsy afaka tonga aty amin'ny fiangonana, ou bien si vous êtes déjà venu, vous avez suivi ces enseignements, na hoe efa tonga nareo efa nanaraka an'ireny fampianarana sachez ireny, que ces enseignements ne sont pas comme des enseignements qu'on apprend à l'école. fa rehefa fampianarana ireny dia tsy tahaka ny fianarana izay raisintsika any an-tsekoly. C'est pas comme les leçons qu'on apprend avec des formules et qu'on connaît. Tsy araky ny hoe fianarana izay ataontsika hoe misy formule izay fantatsika fotsiny. Ces enseignements sont pleins de révélations. Fa reny fampianarana ireny dia feno fanambarana, Et donc, nous pouvons réécouter ces enseignements dia mbola afaka mamerina mihaino andreny fampianarana ireny isika à travers les enregistrements que nous pouvons récupérer amin'ny alalan'ireo izay enregistrement izay efa misy ao que nous pouvons récupérer à travers des clés USB. izay afaka alaitsika amin'ny alalan'ny clé USB. Je disais donc que la sainte doctrine, c'est... Je disais donc que la bonne semence, c'est la sainte doctrine. Araka ny lazako toy hoe ny votsara dia ny fampianarana tsy misy kilema, Et l'ivraie, ary ny tsiparifary c'est la fausse doctrine. dia ny fampianaran-diso. L'ivraie, ça pousse vite. Ary ny tsiparifary dia maniry aingana. Les fausses doctrines s'éparpillent très vite. Fampianaran-diso dia tena miparitaka aingana be.
La Bible nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Ary ny baiboly dia milaza hoe tsy izay rehetra manao hoe tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ce ne sont pas tous ceux qui utilisent le nom de Jésus Tsy ireo izay rehetra mampiasa ny anaran'i Jesosy qui enseignent la sainte doctrine. no mampianatra ny fampianarana tsy misy kilema. Dans la sainte doctrine, on utilise la Bible, n'est-ce pas? Ao amin'ny fampianarana tsy misy kilema dia mampiasa ny baibolitsika sa tsy izany. Mais ne pensez pas que ceux qui enseignent la fausse doctrine utilisent un autre livre. Fa aza mieritreritra hoe ireo izay mampianatra ny fampianaran-diso dia mampiasa baiboly hafa. Ils utilisent toujours la Bible. Baiboly iray ihany no ampiasain'izy ireo ihany koa. Et ils disent des choses qui sont dans la Bible. Ary izy ireo dia milaza ny zavatra atao anaty baiboly. L'ivraie ressemble au blé. Ny tsiparifary dia mitovy amin'ny vary. Ce que l'ennemi a semé ressemble vraiment à la bonne semence. Ary ireo izay nafafy ny fahavalo dia mitovy amin'ilay voatsara. Seul un homme averti arrive à comprendre que ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Ary ireo olona izay efa nampitandremana ihany no mahafantatra hoe ity ny vary ary ity ny tsiparifary. Comment on peut être averti? Ary ahoana moa ny ahafahantsika mahazo fampitandremana? En connaissant la sainte doctrine. Rehefa mahafantatra isika ny fampianarana tsy misy kilema. Si je sors dans ma poche un billet de 100 yens par exemple, Raha ohatra ka mamoaka avy aty am-paosiko vola taratasy 100 yens, 100 yens vola sinoa zay. et que ce billet est faux, Ary raha ohatra ka tsy izy iny vola iny na raha ohatra hoe sandroka iny vola iny, vous allez croire que c'est un vrai billet. dia eritreritra anareo hoe tena izy iny ka. Pourquoi? Satria maninona? Parce que vous n'avez jamais vu le vrai. Satria nareo mbola tsy nahita an'ilay tena izy. On va vous tromper Dia lasa hofitahana parce que vous ianareo. ne connaissez pas le vrai. Satria tsy fantatrareo ilay tena izy. Mais si vous connaissez le vrai Fa raha fantatrareo ilay tena izy et on vous apporte le faux, dia hoentiny eo aminareo ilay sandroka. vous ne vous laisserez pas, vous n'allez pas vous laisser faire avoir Dia tsy ho voafitaka mihitsy ianareo. parce que vous connaissez le vrai. Satria fantatrareo ilay tena izy. Malheureusement, c'est ce qui se passe maintenant. Fa mampalahelo dia izay no mitranga ankehitriny. L'ivraie pousse comme des champignons Maniry aingana be tahaka ny olatra ny tsiparifary. et beaucoup qui sont dans l'ignorance, Dia be dia be ny ao anatin'ny tsy fahalalana ils suivent aveuglement dia manaraka an'izany ao anatin'ny parce fahazambany. qu'on utilise la Bible, Satria hoe mampiasa baiboly parce qu'on parle du nom de Jésus, satria hoe miresaka ny anaran'i Jesosy. mais sans pour autant sonder les Écritures Dia nefa tsy mandinika ny soratra pour savoir est-ce que cela est vrai. mba hahafantarana hoe tena marina ve izany. C'est pour cela que nous avons besoin de nous attacher à Izay la Sainte mahatonga antsika Doctrine. hoe mila mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Ne pas nous attacher à une église ou à une dénomination, Tsy mifamatotra amina fiangonana na anara-piangonana, mais nous attacher à la Sainte Doctrine. fa mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Parfois, on peut s'attacher à un prédicateur. Indraindray isika mifamatotra amina mpitory-teny. Ah, je connais tel prédicateur. Mitentsika hoe mahafantatra nyto mpitory-teny Ah, ito c'est un ami. namako iny C'est quelqu'un qui prêche l'évangile. olona izay mitory ny filazantsara iny. Peut-être il prêche aussi la croix. Mety hoe mitory ihany koa izy ny azo fijaliana. Peut-être il a été avec nous. Mety hoe efa niaraka tamintsika izy. Il a été. Niaraka. Est-ce qu'il est ou il a été? Miaraka ve sa niaraka? La saine doctrine, Ary ny fampianarana tsy misy kilema c'est l'enseignement qui a été prêché par Jésus dia ilay fampianarana izay nitorin'i Jesosy et qui a été relayé par les apôtres. dia niraisin'ireo apôstôly izay napitan'ireo apôstôly Et les indray. premiers chrétiens Dia ireo kristianina ont voalohany persévéré dans cet enseignement. dia naharitra tao anatin'io fampianarana io. Au temps de Jésus,
tamin'ny andron'i Jesosy beaucoup de personnes n'ont pas supporté la sainte doctrine. be dia be ireo olona izay tsy nazaka ny haino ny fampianarana tsy misy kilema. Donc on peut accepter la sainte doctrine au début, mety hoe amin'ny voalohany afaka hoe manaiky ny fampianarana tsy misy kilema, mais lorsqu'il faut payer certains prix, fa rehefa tokony andoha vidiny amin'izay rehefa misy vidiny aloha ça devient cher. dia mialafo le izy. Qu'est-ce qu'on fait? dia inona ny atao? On se retire. dia miala. Lorsqu'il y a eu la foule qui s'est retirée ou des disciples qui se sont retirés du Seigneur, rehefa niala tamin'ny tompo ny vahoaka na nisy mpianatra niala tamin'ny tompo on est venu lui dire, Seigneur, un tel sont partis. dia tonga nanantona azy dia nisy nyteny hoe tompo ianona niala lasa Et ils ne supportent pas la sainte doctrine. satria tsy natanty ny fampianarana tsy misy kilema izy ireo. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? dia inona tenen'i Jesosy taminy? Ah, je vais aller les chercher. hoe andeha hitady an'izy ireo Non. tsy izay. Il leur a demandé, et vous aussi, vous voulez partir? fa zao ny teneniny tamin'ireo mpianatra hoe ianareo koa va mba handeha? Et Pierre a répondu, dia namaly Petera à qui irions-nous? ho any amin'iza moa izay tompo? Tu as les paroles de la vie éternelle. fa ianao no manana ny teny fiainana. Amen. Amen. L'ennemi, il ne s'amuse pas avec notre vie. ary ny fahavalo dia tsy misangisangany amin'ny fiainantsika Il veut la détruire. fa te hamotika amin'ny fiainantsika. Et vous savez comment il détruit la vie des chrétiens? ary fantatrareo hoe amin'ny fomba ahoanany amin'ny tehana fianarana kristianina. Il apporte une doctrine mitondra fampianarana izy qui ressemble à la vraie doctrine izay mitovitovy amin'ilay filazantsara pour tsy misy créer la kilema, confusion. mba hitondra fifangaroany. C'est comme l'ivraie. tahaka ny tsiparifary. L'ivraie ressemble vraiment à la bonne semence. ary ilay tsiparifary dia tena mitovy amin'ilay voatsara. Elle pousse vite, izy dia maniry aingana sauf qu'elle est fausse. fa izy nefa ny andiso tsy izy. L'ennemi, en ce moment, ary ny fahavalo amin'izao fotoana izao il apporte des enseignements dia mitondra fampianarana. et beaucoup de chrétiens suivent ary maro be ny kristianina parce izay qu'on parle manaraka de Jésus, satria hoe miresaka momba ny Jesosy. peut-être aussi parce qu'on parle de la croix, mety ihany koa hoe miresaka ny hazo fijaliana, peut-être parce que aussi on parle de renoncement de soi. na mety ihany koa hoe miresaka fandavana ny tena. Il y a beaucoup de ressemblances. ary tena misy fitoviana be dia be. Frère, je peux prêcher exactement comme le frère Mickey. Rahalahy za afaka mitory teny tahaka ny Je rahalahy peux Miki. vraiment prêcher comme le frère Mickey. tena afaka mitory teny tahaka azy Mais est-ce que j'ai l'onction du frère Mickey? fa za ve manana ny ositry rahalahy Miki? La question n'est pas de prêcher. Est-ce que cette bonne semence œuvre en moi? Est-ce que je suis transformé? Est-ce que l'amour agit en moi pour que la vie puisse agir en vous? Ce n'est pas une question de connaissance intellectuelle, c'est une question de vie. Le Seigneur a dit que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Et cet esprit, il a une source. L'esprit est descendu sur le Seigneur. Et après, le Seigneur, il l'a donné aux disciples et aux apôtres. Et c'en est de même pour la sainte doctrine. Ny fampianarana tsy misy kilema C'est pas un enseignement. tsy hoe fampianarana fotsiny Il faut être engendré.
fa mila tena hoe nateraka izany Si on n'est pas engendré ary raha tsy nateraka tao dans anatin'izany l'évangile, raha tsy nateraka tao Il n'est pas anatin'ny possible. filazantsara il n'est pas possible dia tsy ho tanteraka mihitsy de hoe pouvoir transmettre cela. dia tsy ho tanteraka mihitsy hoe andeha tsy afaka mihitsy hoe andeha apita an'izany On ne peut aminareo on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. ary tsy afaka mampita izay tsy ananako a C'est facile de... Ah, moi j'écoute une radio évangélique, il y a des bons messages. tena morana miteny hoe za mihaino radio évangélika misy hafatra tsara Ah, il y a un tel prédicateur à la télévision, vraiment il m'encourage. misy mpitory tena tahaka an'izao eo amin'ny télé tena mampahery ahy izy Est-ce que tu le connais? fa fantatrao ve izy Tu connais sa vie? fantatrao ve ny fiainany Et quelle est sa source? dia inona ny loharaniny Où est-ce qu'il a puisé tous ses enseignements? ary taiza no nazony any rehefa ampianarana rehetra ireny Tout ce qui brille, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? ary araky ny lazaina hoe tsy ireo izay mamirapiratra rehetra kory dia volamena avokoa Parfois, on peut avoir des relations, je dirais, émotionnelles avec certains prédicateurs. indraindray isika dia manana fifandraisana ara-pihetsepo amina mpitory Ah, teny tel pasteur, je le connais très bien, donc je peux l'écouter. ty pasteur ty fantatro tsara afaka mihaino azy Tout ce qui ressemble à l'original n'est pas exactement, n'est pas original. Voilà. tsy hoe izay rehetra mitovy amin'le tena izy dia tena izy akory Nous avons beaucoup de marques de téléphone dans ce pays. ary misy karazana marikana telefona be dia be eto amintsika Je ne veux pas nommer de téléphone. tsy laza marikana telefona Mais si tu achètes un téléphone, une telle marque ici, fa raha ohatra tsika ka mividy finday marika ohatran'izao eto et tu vas à l'étranger, dia makany ivelany ianao tu achètes le même téléphone, la même marque. dia mividy an'le finday ianao mitovy marika amin'le taty Vous croyez que c'est la même chose? dia hitovy mieritreritra ve nareo hoe hitovy le izy En apparence, oui. raha jereny ivelany dia mitovy Mais la qualité, non. fa tsy mitovy any kalitaony Il y a des enseignements qui peuvent paraître comme la sainte doctrine. ary misy fampianarana izay jerena mitovy amin'ny fampianarana tsy misy klema Mais ça n'est pas la sainte doctrine. fa tsy ny fampianarana tsy misy klema La sainte doctrine vient d'une source. fampianarana tsy misy klema dia avy amina loharano anankiray Amen. amen Il y a une source, frères et sœurs. misy loharano iray raha Et lasanabavy quand on se détache de cette source, dia rehefa miala amin'io loharano io tsika on a des enseignements dilués. dia lasa manana fampianarana mifangaro 2 Corinthiens chapitre 2. Korintiana faharoa antoko faharoa Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur, ny tompo ane hanokatra ny masony fotsika à nous et à tous ceux qui nous suivent aussi, ho antsika eto ho an'ireo izay manaraka ihany koa pour que nous puissions voir et comprendre mba ahafahantsika mahita sy matakatra le vrai évangile. ny tena filazantsara marina 2 Corinthiens 2, 17. Korintiana faharoa toko faharoa andiny fafito ambin'ny Car nous folo ne falsifions point la parole de Dieu, qu'en font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra azombola izahay fa toy ny amin'ny fahadiovanam-po kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo anatrehan'Andriamanitra no hitenananay ao amin'ny Kristy. Vous savez ce qu'on fait dans la fausse doctrine? Fantatrareo ve natao any amin'ny fampianaran-diso On falsifie la parole de Dieu.
atsatsoana ny tenin'andriamanitra. Et la Bible dit comme font plusieurs. Dia tahaka n'lazain'ny baiboly hoe toy ny maro. Plusieurs falsifient la parole de Dieu. Maro no manatsatso ny Si on tenin'andriamanitra. dit que plusieurs falsifient la parole de Dieu, Raha lazaina hoe maro no manatsatso ny cela veut tenin'andriamanitra, dire que peu sont ceux qui gardent la parole de Dieu. dia ny dikan'izany hoe vitsy zany no miazona tenin'andriamanitra. On va au chapitre 4, toujours dans 2 Corinthiens. Eo amin'ny Korintiana faharoa ihany eo amin'ny toko fahaefatra, Le verset 2. andiny faharoa. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous rendons à toute conscience. Nous nous recommandons plutôt à toute conscience d'homme devant Dieu. Fa efa nilavinay ny zavatra atako na mamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'andriamanitra izahay, fa mifanehoana ny marina no hiderany tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'andriamanitra. Donc il y en a ceux qui altèrent, qui falsifient la saine doctrine. Zany hoe misy ireo manafangaro manatsatso Ils fampianarana tsy misy apportent klema, une doctrine qui est falsifiée. mitondra filazantsara izy ireo izay efa nafangaro, Ça ne dérange pas. ary tsy solana zany amin'izy ireo. Ça apporte le confort. Tsy manelingelana izy mitondra fiadanana, Ça ne corrige pas s'il faut corriger. tsy manitsy raha tokony anitsy, Ça ne réprime pas lorsqu'il faut réprimander. tsy mananatra raha tokony ananatra, Mais ça caresse dans le sens du poil. fa tena hoe manafosafo. Et on arrive à trouver des paroles touchantes, Dia lasa mahita teny izay mikasika, des paroles encourageantes, izay teny izay mampahery, des promesses fampanantenana, où l'Église crie de joie Amen. dia mampakikika ny fiangonana Et à mitalina chaque hoe promesse, on amen. apporte une offrande. Dia isaky ny teny fampanantenana dia Dans le mitondra panier. fanatitra aty amin'ny fanaterana fanatitra. Et à la fin du culte, Dia amin'ny faran'ny fitombavaka, qu'est-ce qui se passe? inona ny zavatra mitranga? Les poches du pasteur sont remplies Feno ny paosin'ny pastera, et la tête du peuple de Dieu dia ny ao anaty lohan'ny vahoakan'Andriamanitra est bourrée de rêves. dia lasa mandrevirevy. Et ils ne grandissent pas. Dia tsy mialehibe izy ireo. Et à chaque fois, ils ont besoin d'être encouragés. Dia mila ampaherezina foana izy ireo. Ils sont encouragés, ils ne sont jamais courageux. Dia ampaherezina foana izy fa tsy mety mahery mihitsy. Pourquoi? Satria maninona? Parce que dans l'ivraie, il n'y a rien de bon. Satria ao anatin'ny tsiparifary dia tsy zavatra tsara ao. Parce que dans l'ivraie, Satria ao anatin'ny tsiparifary rien n'est consommable. tsy zavatra azo hohanina ao. L'ivraie est bon à être jeté au feu. Fa ny tsiparifary dia tsara atsipy any anaty afo. Amen. Amen. Donc la stratégie du malin, frères et sœurs, Zany hoe fomba fiadin'ny fahavalo raha lasana nous bavy avons besoin d'être éveillés. Hein. dia mila miambina isika. La stratégie du malin, Fomba fiadin'ny fahavalo c'est de détruire la vie des chrétiens dia ny anapotika ny fiainana kristianina à travers la fausse doctrine. amin'ny alalan'ireo fampianaran-diso. Ça ressemble à du vrai, Mitovitovy amin'ilay tena izy mais ce n'est pas vrai. fa ilay tsy izy. C'est une ressemblance. Mitovitovy. Donc ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur Zany hoe tsy ireo izay rehetra manao hoe tompoko tompoko qu'il faut suivre. dia tokony hoarahana. Il y a une source. Fa misy loharahana. Et nous avons besoin d'être engendrés dans cette source-là. Dia tsika dia mila teraka ao anatin'izany loharano zany. C'est de cette source que nous avons reçu la saine doctrine. Ary tamin'ny alalan'izany loharano zany no nahazoantsika ny fampianarana tsy misy klema. Nous faisions n'importe quoi avant. Nanao karazan-javatra
toutes sortes de manifestations nanao fihetsiketsehana be dehibe selon les différents enseignements que nous avions reçus. araky ny fampianarana samihafa zay voaraintsika. Mais après, Fa aoriana fa ankehitriny le Seigneur nous a ouvert les yeux. ny tompo dia efa nanokatra ny masontsika. Le Seigneur utilise le frère Mickey Ny tompo dia nampiasa andrala Miki pour nous apporter des révélations. nda mitondra fanambarana ao antsika. Il y a une source. Misy loharano Si nous nous attachons à cette source-là, ary raha mifamatotra amin'izany loharano zany tsika nous obtiendrons de ce qui vient de cette source. dia ahazo an'izay ao anatin'io loharano io tsika. Si nous nous détachons de cette source, Fa raha ohatra tsika ka miala amin'izany loharano zany certainement nous aurons une autre source dia mazava ho azy fa hahita loharano hafa isika qui n'est pas la source originale. zay tsy ilay loharano tany Et am-boalohany nous allons faire des copies. dia lasanao fangalana tahaka Mais ces isika. copies-là, Fa ireo zay zavatra nangalantsika ce n'est pas tahaka io l'original. tsy ilay tena izy. Et les copies peuvent être transformées, peuvent être falsifiées. Ary ny zavatra tika dia afaka sandohana. Donc le malin sème du faux qui ressemble au vrai. Dia ny fahavalo dia mamafy sandoka zay mitovy amin'ilay tena C'est pour izy. cela que nous avons besoin de veiller. Zay mahatonga antsika mila miambina. Pas seulement veiller, Tsy hoe miambina fotsiny mais ihany proclamer. fa ilaza ihany Parce koa. que si nous nous taisons, Satria tsika raha mangina qu'est-ce qui va se passer? dia inona ny zavatra hitranga. L'ivraie va continuer de plus en plus à gagner du terrain. Dia ahazo toerana ihany ilay tsy parifary. Allons-nous laisser l'ivraie gagner du terrain? Dia avelantsika ve ilay tsy parifary ahazo toerana. Allons-nous garder un silence complice? Tena hoe angina ve tsika. L'ivraie accommode la parole de Dieu. Elle l'arrange, elle l'adapte Ary ny tsy parifary dia manamboamboatra ny tenin'Andriamanitra pour être acceptée. mba hahatonga an'izany teny zany hoe eken'ny maro. Bon, une chose est sûre, la parole de Dieu, elle n'est pas là seulement pour corriger, pour blâmer, Ary marina hoe ny tenin'Andriamanitra kory dia tsy tonga fotsiny hoe ananatra na metsiny ou pour censurer. na hoe anameloka. Mais la parole de Dieu, elle est là aussi pour nous encourager, pour Fin- nous exhorter, Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia eo ampahery atsika pour nous conseiller. any anatin'ny fandrika. La sainte doctrine, c'est la vérité de Dieu. Ary ny fampianarana tsy misy kilema ny famarinan'Andriamanitra. C'est la vérité de Dieu pour son peuple. Ary io ny famarinan'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. La sainte doctrine, Ny fampianarana tsy misy kilema c'est l'enseignement de Jésus, dia fampianaran'i Jesosy Kristy qui a été relayé par les apôtres. izay niraisin'ireo apôstôly ary napitan'izy ireo. Mais vous savez, Ary fantatrareo ve ce qui n'est pas de la sainte doctrine, ireo izay tsy amin'ny fampianarana tsy misy kilema. vous savez comment la Bible appelle cela? Fantatrareo ve ny antsony baiboly an'izany? Des doctrines de démons. Fampianaran'ny démonie. C'est pas moi qui dis ça, hein. Tsy izany no teny an'izany C'est la Bible. fa ny baiboly. Je vais essayer de trouver ce passage. Hojereko aiza misy an'izay andalan'izay Alléluia. Si quelqu'un peut trouver. ohatra hoe misy afaka mijery Je pense qu'on vient de lire 2 Corinthiens 2, 17, je pense. Attends. Non. Alléluia.
1 Timothée 4.1, merci. Timothée voalohany toko faefatra andininy Oui, voalohany. j'étais sûr qu'on l'avait lu. 1 Timothée 4.1. Ah non, on ne l'a pas encore lu. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, oui, c'est dans mes notes, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Timothée voalohany toko faefatra andininy voalohany fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hemitra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy ny fampianaran'ny demonia. Quand est-ce que cela va se passer? Rovina no hitranga Dans izany les derniers temps. amin'ny andro farany. Les derniers temps, c'est quand? Ary ny andro farany Ce sont les temps que nous vivons. ny fotoana izay hainantsika amin'izao fotoana Dans izao. ces temps que nous vivons, Amin'izao fotoana izay hainantsika il y a izao des esprits séducteurs, dia misy fanahy mamitaka, des esprits qui essaient de gagner les cœurs. fanahy izay miezaka maka fo, Ils font de la séduction dans l'église mamitaka ao anatin'ny pour fiangonana izy attirer les chrétiens mba hisarianandreo à travers des kristiana promesses. amin'ny alalan'ny fampanantenana. Mais l'objectif, c'est quoi? Fa inona ny tanjony? C'est que ces chrétiens s'attachent à ces esprits séducteurs Ary mba hoe ireo kristiana ireo hifamatotra amin'ny fanahy mamitaka en altérant la parole de Dieu. ary mampifangaro ny ten'Andriamanitra. Et qu'est-ce qu'ils enseignent? Dia inona ny zavatra ampianarina? C'est pas la saine doctrine. Tsy ny fampianarana tsy misy kilema. Donc si on n'enseigne pas la saine doctrine, Ary raha ohatra zany ka tsy mampianatra ny fampianarana On tsy enseigne misy quoi? kilema, dia inona ny zavatra ampianarina? des doctrines de démons. Fampianarana demonia. C'est livré. Tsy parifary. Ce qui n'est pas de la saine doctrine, c'est la doctrine des démons. Ary izay tsy han'ny fampianarana tsy misy kilema dia fampianarana demonia. Donc il appartient à chacun de voir, Dia izany hoe any tsirairay no mijery de se demander, anjarany tsirairay ary manontany mandinika est-ce que ce que je suis en train de prêcher, hoe izao toriko izao ve ou est-ce que ce que je suis en train d'écouter, na hoe izao henoko izao est-ce que c'est la saine doctrine? hoe fampianarana tsy misy kilema ve? Parce que si ce n'est pas la saine doctrine, Satria raha ohatra ka tsy fampianarana tsy misy kilema c'est la doctrine des démons. dia fampianarana demonia zany. À chacun de s'examiner. Ary anjarany tsirairay no mandinika. La saine doctrine n'adapte pas la parole de Dieu à notre convenance. Ary ny fampianarana tsy misy kilema dia tsy manamboatra ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny ilantsika Parce azy. que la saine doctrine, c'est la vérité de Dieu. Satria ny fampianarana tsy misy kilema dia famarinan'Andriamanitra. La saine doctrine, c'est l'évangile de Dieu. Fampianarana tsy misy kilema dia C'est filazantsara à cause de la n'Andriamanitra. saine doctrine qu'on a crucifié Jésus. Ary noho ny fampianarana tsy misy kilema no namantsiana an Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Lorsque on est venu appréhender Jésus, Rehefa tonga nisambotra an Jesosy, Jésus a demandé, rehefa nisamborina Jesosy dia niteny izy hoe pour lesquels de tous les miracles que j'ai faits, inona tamin'ny fahagagana rehetra nataoko vous m'arrêtez. no isamboranareo aho? Ils ont dit non, aucun. Toy izy ireo hoe tsy tamin'ireny, Ce n'est pas pour les miracles, ce n'est pas pour les bonnes choses que tu as fait. tsy tamin'ireo fahagagana na ireo zavatra tsara Mais nataonao a. pourquoi donc alors? Dia fa maninona zany? Ils n'ont pas répondu. Tsy namaly izy ireo. Parce que la réalité, Satria ny tena izy c'est qu'ils n'ont pas Tena supporté la vérité. dia tsy nazaka ny famarinana izy Parce ireo. qu'il est la vérité. Satria Jesosy ny famarinana. Amen. Amen. Il ne suffit pas d'avoir la vérité. Ary tsy ampy fotsiny hoe manana ny famarinana Il faut la prêcher. fa mila Et torina il faut la défendre. dia mila harovana.
Si nous ne défendons pas la vérité, ary raha ohatra tsika ka tsy miaro ny famarinana la bonne semence ne va pas pousser dia tsy haniry ilay votsara et tout le terrain sera gagné par l'ivraie. dia ho azony tsy parifary avokoa ny Et l'ivraie, toerana rehetra. ça fait beaucoup de bruit. Hein. Dia ary ny tsy parifary dia tena mitabataba be Ça prend tout le terrain. mahazo ny toerana rehetra. Ce n'est pas parce que ça fait beaucoup de bruit que c'est vrai. Ary tsy hoe mitabataba akory ilay izy dia marina zany. À l'école, on nous disait que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Tany am-pianarana dia lazaina hoe ireo zavatra izay tsisy nininona no tena mikoritsana. Prenez par exemple une boîte de lait concentré. Ohatra hoe andray kapoaka isika Une boîte de lait concentré qui est pleine, qui n'est pas encore ouverte. kapoaka izay mbola feno ronono ao anatiny mbola tsy misokatra. Vous tapez dessus, Kapohanareo ilay izy écoutez le bruit dia inonareo et ilay feo videz complètement le contenu dia sory daholo indray ilay ao anatiny rehefa avy eo et tapez aussi. dia kapoha ihany Qu'est-ce qui va faire le plus de bruit? izy no isy feo mafimafy kokoa. Celui qui est plein ou celui qui est vide? Ilay feno ve sa ilay tsisy nininona? Celui qui est vide. Ilay tsisy nininona. Ce n'est pas parce que l'ivraie fait beaucoup de bruit que c'est vrai. Ary tsy hoe rehefa mitabataba na mitabataba akory ilay tsy parifary dia marina zany. Frères et sœurs, Rahalahy sy anabavy nous sommes la bouche du Seigneur, isika no vavan'ny tompo nous sommes les pieds du Seigneur. isika ny tongon'ny tompo Le Seigneur a besoin de toi et moi ary ny tompo dia mila asianao pour annoncer ses merveilles, mba ilaza ny fahatsarany, pour ramener ceux qui sont dans les ténèbres. mba hitondra andreo izay ao amin'ny aizina. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ce ne sont pas seulement ceux qui ne sont pas sauvés, Ary ireo izay ao anatin'ny aizina tsy ireo izay tsy voafonjy ihany akory mais il y a aussi ceux qui sont sauvés, fa ao ihany koa ireo izay voavonjy mais qui sont dans l'ignorance, fa ao anatiny tsy fahalalana, qui n'ont pas connu la saine doctrine. izay tsy mahafantatra ny fampianarana tsy misy Ils ont krena besoin de voir la lumière, dia mila mahita ny fahazavana izy parce qu'ils ireo n'ont jamais vu ce qui est vrai. satria izy ireo dia mbola tsy nahita n'ilay Ce tena qu'ils izy savent, c'est le faux. fa ny zavatra fantany dia ilay diso ilay sandoka. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs. Fantatrareo be dia be any mpitoroteny Je ne veux pointer le doigt sur personne, ary tsy hanondry tanana n'izan'izy mais je akory parle d'une chose qui est réelle. fa iresaka zavatra izay tena izy izay hita maso. Il y a toutes sortes d'évangiles. Misy karazana filazantsara be dia be Toutes sortes d'évangiles. isan-karazany Mais il n'y a pas toutes sortes de saines doctrines. fa tsisy fampianarana tsy misy kilema Il y a une isan-karazany. seule saine doctrine. Iray ihany any fampianarana tsy misy kilema Et cette saine doctrine a une seule source. ary io fampianarana tsy misy kilema io dia iray ihany any ny loharaniny. Mais il y a beaucoup d'évangiles qu'on prêche. Fa misy an-karazana filazantsara be dia be izay toriana Mais au début, tamin'ny voalohany il n'y avait pas tous ces évangiles. tsy nisy andreo karazana filazantsara be dia be Mais ireo d'où viennent ces évangiles? fa avy aiza ireo. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu actuels Be dia be ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny qui n'ont pas connu la vérité, qui n'ont pas connu la saine doctrine. izay tsy nahafantatra ny fahamarinana, tsy mahafantatra ny fampianarana tsy misy kilema. Ils ont connu des évangiles, Nahafantatra izy filazantsara, des évangiles dilués. filazantsara izay efa mifangaro. Vous comprenez un peu? Azonareo ve? Ils n'ont pas connu le vrai évangile. Izy ireo dia tsy nahafantatra an'ilay tena filazantsara. Malheureusement, ceux qui ont connu le vrai évangile, Ary mampalahelo ireo izay nahafantatra ny tena filazantsara, ces personnes tendent à disparaître maintenant. dia ireo olo ireo dia efa mety tsy ohatrony ankehitriny. C'est pour cela que nous avons besoin de prier pour ceux qui sont devant nous, Izay mahatonga antsika hoe tokony mivavaka andreo izay efa nandeha teo alohantsika, de prier pour le frère Mickey, mivavaka ho andry Ralamiki que le Seigneur lui accorde plus de vie,
mba ny tompo amin'ny andro bebe et plus kokoa de azy révélations. amin'ny fanambarana Et bebe l'équipe kokoa apostolique. sy ireo ekipa apostolika Ce sont des gens qui ont connu le vrai évangile. izy ireo dia nafantatra ny tena filazantsara Et ils nous les communiquent. dia mampita amintsika Et ils défendent cet évangile. dia miaro an'izany filazantsara zany izy ireo. Amen. Amen. Il y a une génération de nouveaux prédicateurs. Ary misy taranaka vaovao anampitoro teny Depuis, je sais pas, depuis les années 70 ou je sais pas, nanomboka amin'ny tany amin'ny taona fitopolo tsy fantatro qui ont connu un autre évangile, izay nafantatra filazantsara hafa un évangile dit de prospérité, fampianarana momba ny fanambinana et ils ont prêché ça. dia nitory an'izany izy ireo. Et imagine quelqu'un qui vient dans une église, Dia eritrereto hoe misy olona ray tonga ao anatina qui fiangonana n'a ray jamais connu la vérité, izay mbola tsy nafantatra ny qui fahamarinana n'a misy, jamais connu la sainte doctrine. mbola tsy nafantatra ny fampianarana tsy Mais le misy seul rena misy. évangile qu'il a connu, Fa ny filazantsara tokana izay c'est la fantany prospérité. dia ny filazantsara Un jour, il devient fanambinana. pasteur. Dia indray andro izy tonga mpanompon'Andriamanitra. Il a connu le fond, Nafantatra n'ilay tsy izy izy il a grandi dans le fond. lehibe tao anatin'ilay tsy izy izy Va-t-il prêcher ce qui est vrai? dia hitory an'ilay tena izy ve Il ne izy prêchera jamais ce qu'il ne connaît pas. tsy hitory an'izay tsy fantany Il mihitsy va izy prêcher ce qu'il connaît. fa hitory izy izay zavatra fantany. Et même malheureusement, Dia ny mampalahelo il y a de plus en plus de faux. dia mibetsaka ireo tsy izy C'est ça l'ivraie. ary izay ilay tsy Et nous pahafaty avons besoin de faire attention, frères et sœurs, dia mila mitandrintsika raha lasana à paha ce que nous écoutons, amin'izay henotsika à ce que nous entendons. amin'izay zavatra retsika Parce que le faux, satria ilay tsy izy il gagne plus de terrain. dia me mahazo toerana Le faux, c'est du poison. ary ilay tsy izy dia poiziny. C'est du poison, frères et sœurs. Pozina ilay izy raha lasana C'est paha pour cela que les chrétiens de la première église, ils ont persévéré. izay no nahatonga ny hoe kristianina tany amin'ny fiangonana voalohany dia naharitra izy ireo. C'est pour cela que Paul nous dit de nous attacher. Izay no mahatonga ny Paoly milaza amintsika hoe mifamatora Parce que si nous ne nous attachons pas à cela, satria isika raha tsy mihazona mafy an'izany comme ça s'est passé avant, tahaka ny hitranga an'izany ça tany va se aloha repasser encore. dia mbola hitranga Le dia faux zany va zany continuer à prendre du terrain. dia hiahazo toerana ihany ilay tsy izy. Nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Fa tena mila miambintsika raha lasiana bavy Et pour veiller, dia ahafahantsika miambina nous avons besoin de nous attacher. dia mila mifamatotra isika, Nous attacher à la sainte doctrine, mifamatotra amin'ny fampianarana tsy misy nous filena, attacher à l'équipe apostolique, mifamatotra amin'ny ekipa apostolika nous nourrir ary mihinana à partir de ceux qui ont reçu la révélation amin'ny alalan'ireo izay efa nandray ny et de fanambarana nous laisser engendrer par l'évangile. dia mamela antsika ho ateraky ny filazantsara Parce que ce n'est pas une question de connaissance. satria tsy resaka fahalalana ilay izy Il faut rester attaché à la source. fa tena hoe mila mijanona mifamatotra amin'ilay Les temps sont loharano mauvais. ary ratsy ny andro. La Bible dit que dans les derniers temps, Ny baiboly dia miteny hoe any aparany any les gens auront la démangeaison d'écouter des bonnes choses. dia angididy ny sofin'ny olona hiaino zavatra tsara. Ils cherchent où est-ce qu'il y a de bonnes paroles. Mitady izy ireo hoe aiza misy teny tsara, Qu'est-ce qui va répondre à mes besoins? iza no amaly any zavatra Et ilaiko. on cherche la doctrine Dia mitady fampianarana qui va nous encourager dans notre recherche de nos besoins naturels, izay ampahery antsika hitady an'izay zavatra ilayntsika ara-natoraly, à nous attacher aux besoins terrestres dia ampifamatotra antsika amin'ny zavatra ety an-tany, et donc à nous éloigner de la vie éternelle, dia izany hoe analavitra antsika amin'ny fiainana à mandrakizay nous éloigner de la sainte doctrine. ary analavitra antsika amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Que le Seigneur nous bénisse Ny tompo ane hitahy antsika et nous fortifie dia ampahery antsika dans cette voie amin'io lalana io qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, izay tsy mora, mais le Seigneur compte sur toi et sur moi. fa ny tompo dia miantehatra amiko sy aminao, Pas seulement sur les anciens,
tsy amin'ireo olona ihany akory Le a, Seigneur compte sur chacun de ses enfants fa ny tompo a dia tena miandrandrantsika tsirairay pour avy porter le amin'ny flambeau tanany, de l'Évangile, mba hitondra ny fanevany filazantsara, pour être le témoin de l'Évangile, mba ho tonga vavolombelon'ny le filazantsara, témoin de la vérité. vavolombelon'ny famarinana. Partout où nous sommes, N'aiza n'aiza misy nous atsika exprimons la vérité. dia miresaka ny Nous famarinana isika, vivons la vérité. miaina ny Nous famarinana témoignons isika, la vérité. ary mitsoro Nous vavolombelona ny amin'ny portons la famarinana vérité. isika, mitondra ny famarinana La isika, saine doctrine. ny fampianarana tsy misy kilema. Amen. Amen. J'espère que je ne vous ai pas secoué ce matin. Mino hoe tsy nanosikosina anareo loatra tamin'ity maraina Nous avons ity, besoin de nous réveiller. fa tena mila miambina isika, Parce que c'est à un moment de sommeil satria amin'ny fotoana izay tsy ambenantsika que natory itsika l'ennemi no tonga ny fahavalo est venu semer l'ivraie. mamafy a ny tsiparifary. Si l'église du Seigneur dort, Ary raha matory ny fiangonan'ny tompo a, l'ennemi viendra semer l'ivraie. dia ho avy ny fahavalo a amafy a ny tsiparifary. Nous allons nous lever. Miaraka hitsangana isika. Alléluia.